Mitombo isa atrano kosa ireo mpiasan'ny biro ifotony fananantany no mahazo fiofanana izay fanatsarana ny fahaiza-manao avy amin'ny alalan'ny tetikasa KSF. Ny zoma lasa teo ary no nahavita izay fiofanana izay indrindra ny avy ao Miarinarivo sy ny manodidina. Mpiasan'ny biro ifotony fananantany na BIF zato mahery no efa nahazo fiofanana tamin'ity taona 17 sy 2024 ity, fiofanana izay entina natsarana ny fahaiza-manaon'ireo mpiasan'ny BIF ireo. Ny tetikasa KSF no namaty sy arabola sy ara-pitaovana ireo fiofanan'ireo fa ny teo anivo ny ministera misana ny fananantany sy ny ministera ny fitsinjaram-pahefana kosa no nanatanteraka ny fiofanana. Ny tetikasa KSF zany no nanoana ny fiofanana iny arabola, zany hoe nanoana ny fiantohana rehetrarehetra tamin'ny lany tamin'izy iny tamin'ny alalan'ny fifanaraha-piara-miasa tamin'ny NDDL. Itondra vokatsoany ireo komuna tsirairay izay iasan'izy ireo ny fahavitany ny fiofanana sahala amin'izao. Ilaina dia ilaina ny fahafantarana ny lalàna amin'ny fehiny fananantany ireto atao amin'ny andian'ny vonona izay navita ny fiofanana ny zoma lasa teo atao Miarinarivo ireto. Fiofanana mitondra fampahafantarana ho anay dia mitondra lesona ho anay dia mitondra ihany koa zany hoe ohatrany hoe mampieta-po le izy satria mitondra fampandrosoana ho an'ny komuna misy anay. Ohatra hoe manao karatany ny olona dia mitondra mandovola zany dia iny avy eo afaka andoavana hetra dia vola ho an'ny komuna. Noho izany afaka mahaleo tena ny komuna ray amin'ny alalan'io sampandrarana anankiray io. Mbola hitohy hatrany ny fiofanana sahala amin'izao ary hanenika ny Madagasikara